mbola lesana gasikaro pause ihany aloha Nafetanareo make-up androany efa misy volomaso indray zao make-up androany ohatran'izao ilay izy eto dia tokoa ohatran'izao ndraisantsika androany dia lataka misy karazany firy lataka misy karazany anankiroa ny iray antsoina hoe musculo-vasculaire dia ny iray antsoina hoe fibro-élastique izany hoe ny latakin'ny olombelona sy ny latakin'ny raha mijery ianareo mijery saka aloha izany mampiavaka anazy ny mampiavaka anazy dia hoe misy ilay lataka somary ohatran'ny misy kankana kely saka afaka jerevanareo rehefa avy mindray ilay saka dia jereo fa misy ohatran'ny kankana kely izay mivoaka eo amin'ny latakany eo. Alonga ataoko ilay sarin'ilay lataka dia hitanareo inona ary mampiavaka ilay izy. Efa nandeha mantsy ity publication ity mbola sy nanazava tao anaty vidéo zako dia tsy manina fa aveo hazavaina ilay za tao anatin'ny feno be ankery zareo ny kahie ato tena hoe feno ny lataka saka dia somary ao ianareo misy maranitra kely ohatran'izao dia mahitsy kely ohatran'izao dia izay vao manao ohatran'izao dia jereo tsara fa misy kankana kely eo ohatr'izao izany ilay izy amin'ny saka eo hitanareo ve somary maranitra kely eo manao triangle ohatran'izany ny latakin'ny saka. Ny firafitra ny latakin'ny olombelona rehefa hoe fitadidim-poatra dia matetika moa izany misy lohany ohatran'izao ilay izy ilay lohan-dataka dia manao ohatran'izao sa tsy izay raha ohatra ka hoe mbola tsy vita didim-poatra ny lehilahy dia tsy maintsy somary misarona kely ilay izy misarona kely an'ilay misarona kely ohatran'izao fa ho antsika malagasy eto izany ilay efa natao didim-poatra dia somary maranitra misy solaloha izany ilay lataka lesana. Ny latakin'ny soavaly dia matetika ihany koa somary mitovitovy ny amin'ny olombelona ny lataka soavaly fa somary matavitavy ny latakin'ny soavaly. Ilay eto amin'ny lohany lazaiko eto amin'ilay lohan-dataka no tiako lazaina eo somary miakatra kely ohatr'izao dia eto maranitra kely ohatr'izao izany hoe ny atavy moa izany amin'ny soavaly anazy somary ngeza koa fa ny lataka lesana sy mitovy ny lataka soavaly ho ataontsika indray ny latakin'ny omby somary maranitra be maranitra dia miakatra kokoa manao ohatran'izao ohatran'ny hoe andeha manao kiraro inona izany ilay kiraro ohatran'izao miakatra manao ohatran'izao ilay izy latakin'ny omby. Ho ataoko eto amin'ny ilany eto indray latakin'ny lambo mahitsy dia rehefa dia avy eo mbola misy rambony kely mahitsy ohatran'izao miakatra misy rambo miakatra izany latakin'ny lambo hitanareo ve dia ny latakin'ny ondry dia tazana fa misy ohatran'ny kankana kely ohatran'izao mivoaka ilay izy ondry lahy izany tiako lazaina fa zahavako anareo amin'izay hoe inona ary ny mampiavaka an'ilay hoe mampiavaka an'ilay paozin'lataka. Ireo biby manana karazana lataka hoe fibro-élastique dia ilay kankana kely ohatran'izao ilay lazaiko dia ny ondry sy ny lambo izany raha ohatra ka dia jerinareo dia rehefa milero zareo dia misy ohatran'ny karazana kankana kely mivoaka izay amin'ny latakany eo. Dia ho antsika olombelona ny olombelona sy ny soavaly dia mitovy ilay izy izany hoe mienjana ihany izy fa tsisy kankana mivoaka raha misy kankana ohatran'io kosa dia mety angilikily kely izy rehefa tonga anaty lanjaza any fa tsisy kankana nefa ohatran'ny ilaina ihany ilay misy kankana kely amin'izay mba mahafinaritra tsara.
Lisa mantsy mitady point G. Nisy namana metraka fanontaniana tany aloha tany hoe sao dia mba tokony atao lataka ilay izy dia mety ilay point G. Efa hoe tsy maintsy ratsan-tanana ilay izy satria tsy na rehefa hijery ilay point G dia tsy maintsy ary ambony ilay izy fa tsy midony ery amin'ny cervix. Ilay farany hoe cervix tsy maintsy miakatra ilay mijery ilay point G. Dia Lisa ka mijery. Dia izay, fantatrareo fa inona mampiavaka anazy? Afaka mijery Lisany any amin'ny lambo sy ny ondry, raha misy ondry eo dia hita Lisany hoe izay no mampiavaka anazy. Raha misy fanontaniana afaka mametraka amin'ny commentaire ihany ianareo. Mankasitraka tompoko.